fa nahitana fiakarany ny vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao ny vary no nahitana fiakarany zany tato ato teny anivon'ny tsena teny 50 ariary hatramin'ny 100 ariary no fiakarana raha hoan'ny foto-tsakafon'ny malagasy izay tsy afa-misaraka amin'ny vary to tsy misakafo ny gasy raha tsy vary no andrahoana raha hoan'ny isa-tokantrano na dia misy ihany aza nefa ny mampiasa sakafo hafa asorony vary dia hafa ihany ny vary raha ny fanazavana azo teny an-dalambe teny. Nanomboka ny herinandro lasa teo dia nahitana fiakarana ny vidin'ny vary, fiakarana manodidina ny 50 isa ariary isaky ny kilao eo. Amin'ny ankapobeny amin'izao dia eo anelanelan'ny 50 sy 700 sy 700 ariary ny kilao ny vary ka ny makalioka ny lafo indrindra. Manoloana izay dia miena ny abetsaky ny vary izay vidin'ny mpanjifa. Ireo mpividy amin'ny kilao ohatra dia lasa mividy amin'ny kapoaka satria ny hoanina raha pitso tadiavina androany. Ireo pitsinjara dia tsy mahalala ny antony mazava mampisy izany fisondrotana izany fa samy manana ny heviny. Ankoatra ny faratsiany lalana dia misy ny milaza fa ny akeliny tahiry izay misy no mahatonga izany fiakaram-bidy izany. Ny farany herinandro lasa teo raha tsy ahivony dia nisy ny fivoriana ny arahan'ny ministeran'ny varotra sy ny fandifahana miaraka tamin'ireo mpandraraha ahafahana mijery ny paikady, ahafahana misotroka ny fiakaram-bidy ny hopapana amin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro rehefa fotoam-pahavaratra. Anisan'ny vahaolana eo amin'ny sehatry ny vary ny fametrahana komity iray misahana ny fitsinjarana ny vary eo amin'ny sehatra nasionaly.